Nanolotra groupe sy fansona ho an'ny Jiramany fitondrana ho famahanany olany rano. Nanolotra fitaovana toy ny groupe électrogène isa 420 sy ny fansona ho an'ny orinasa Jiramany fitondram-panjakana. Ny ministry ny rano nanolotra izany ny androany maraina. Nilaza koa ny tale general ny Jirama fa tsy maintsy hosolona ireo fansona sy pompin-drano izay efa antitra rehetra. Toerana 420 manerana any Madagasikara no hametrahana an ireo groupe électrogène ireo ka anisan'izany ny eny amin'ny campus ny université Antsahameva sy toerana maro hafa. Lalam-pirenena fa enina Ambanja Ambilobe Antsiranana efa madiva ho vita ny asa fanamboarana 700 isanjato ny tampandrosoany asa aveo Ambanja ka hatrany Ambilobe. Mahery ny 200 isanjato kosa ny vita mienga eo Ambilobe hatrany Antsiranana mitohy ny asa ary efa ao anatin'ny famitana ny dingana famaranana ny orinasa Kolasy raha ny nambarany eo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Fanirian'ny mpampiasa lalana potika manerana ny nosy ny hahavitana ireo lalana tahaka izao fanatina na tsy tiana kosa dia miasa ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tsara ho fantatra moa fa amin'izao fotoana izao dia andalana ny fanenjehana ireo no ampefy teo amin'ny tambanjotra. Namoaka fanambarana mahakasika ny fanehoan-kevitra amin'ny tambanjotra an-tserasera ny fiadidian'ny fanavaozan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Milaza izany fa efa andalana ny fanenjehana ara-pitsarana ireo rehetra izay no ampefy mba ho tena fahalalahana miteny sy maneho hevitra ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro no hanjaka eto amin'ny firenena. Voalaza ihany koa fa tonga ankehitriny ny famaranana tanteraka ireo fomba mamohehatra mba hamparana ireo fepetra rehetra voafakitra ny lalàna. Betsaka moa ny tsikeran'ny olona manoloana ny ity zava-mitranga ity fa nefa na zany na tsy zany dia tsara foana ny fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena, tsara ihany koa ny manaraka ny fenitra araky ny lalàna. Hiresaka mikasika ny ministry ny fitsarana Moïse Karamatoa Fanirisoa Erinaivo anisan'ny ramatoa izay tena be pitsikera ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera moa ity ministry ny fitsarana ity. Tsy mahagaga nefa izany hoy ny olona sasany izay maneho hevitra satria nahazo lava halandrivotra ary ny olona marina dia tsy maintsy misy mpanenjika. Etsy ankilany dia betsaka ihany koa ny olona voatontohina ny tombotsoany noho ny fahitsiny ity ramatoa ministry ny fitsarana ity ka tsy mahagaga ny fanenjehana mihatra aminy ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera. Tsetsa tsy ahitra moa iny sady tsara ho fantatra fa izarakely ny fifampiarabanana tratran'ny taona vaovao 2024 moa isika tao amin'ny ministera ny fitsarana. Ny fototra ao anatiny izany fanavaozana izay tetikasa na projet izay nentinay ao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fa ny zavatra mahafaly dia tafita amintsika rehetrarehetra ato anatin'ny fitsarana ny afatra ao anatin'izany dia hoe mila fiovana isika. Tena isaorako satria efa eno fa miova ny fitsarana. Ary tsara fantatrareo zany fa efa betsaka ny olona miverina matoky ny fitsarana dia aza disoina fanantenana ireny olona ireny fa aoka isika anome rariny izay tokony azo rariny ary anasazy izay tokony voasazy izay no afatra. Ny amin'ny fahabetsahany rotsakorana kosa dia nahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny faritra atsimo sy ny faritra afovoany andrefan'ny nosy ho an'ny andro anio. Vinavinaina ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra atsimo sy afovoany andrefan'ny nosy ho an'ny anio alakamisy 9 janoary 2024. Tombanana hahatratra 50 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mena momba ny habetsahany rotsakorana araka izany ny faritra atsimo andrefana toy ny Androy Antsalova, Belotsiribe na Morondava, Mahabo Armanja. Tsara ho fantatra moa izay ka izandrindra ny antony izarana izany amintsika rehetra. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.